Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa avelanao azo anjara amin'ity andro sarobidy ity. Tonga eto izahay manokatra izao tampam-pakalazana anao Andriamanitra no ny asanao teto amin'ity sekoly fanabeazana ny Marenina Antsiranana ity nandritra ny 12 taona izao. Misaotra anao izahay fa avelanao hanokana ity trano ity ho isan'ny fanomezana lehibe avy aminao anasoavana ny ankizy sy tanora Marenina. Dia mangataka aminao zahay mba ho tahinao hatrany ny asa ataon'ny Fiangonana Luteranina Malagasy amin'ny fiahiana ireo olona manana fahasembanana ny jamba ny Marenina. Mangataka aminao zahay mba ho sokafanao ny fonay handray ny teninao ka tsy ho jamba manamaso na ho Marenina manatsofina izahay fa handray ny hery ny teny velona avy aminao, fa ny teninao milaza mazava amin'izany andro zany dia ho reniny Marenina ny tenin'ny taratasy ka azavela hanetsy tadiny izay manantsofina afaka mihaino sy mandray tsara ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, amen. Fifaliana lehibe ry havana no azahoana mamangy aty amin'ny synodam-paritany Antsiranana ary amangena manokana amin'ny teny ity ny sekoly fanabeazana ny Marenina aty Antsiranana. Fanomezana manokana izay ahafahantsika manokatra izao taom-pakalazana ny 12 taona ny asana izao sy fanomezana manokana izay azoantsika manokana ny trano ho an'ny Marenina aty Antsiranana. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry ho toriana amin'izany vanim-potoana 2 lehibe zany dia izay hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:20 ny andininy 9:20a. Efa novakinantsika tamin'ireo ny Jeremia 7:20 ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20 fa ny anjarantsika zao ny andininy 9:20a. Jeremia 7:20 ny andininy 9:20a. Ao korintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro zany dia ho reniny Marenina ny tenin'ny taratasy. Ary amin'izany andro zany dia ho reniny Marenina ny tenin'ny taratasy. Dia masome manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry Fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary amin'izany andro zany dia ho reniny Marenina ny tenin'ny taratasy. Tena manahitra tokoa izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, satria ny Marenina mandrevy ny tenin'Andriamanitra na mamaky ny soratra masina. Manahitra tokoa izany izaho satria na dia tamin'ity andro an'ity ihany aza dia hitantsika fa izy mianadahy izay namaky ny leksiona
sy ny filazantsara dia tsy hafa fa anankiroa amin'ireo ankizy sy tanora izay beazina eto amin'ny sefama dia afaka namaky ny tenin'Andriamanitra. Io no fiaran'izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao. Fa amin'izany dia misy fanontaniana lehibe izay mahasahirana ny maro, satria ny marenina mandre ny tenin'Andriamanitra fa ny manantsofina tsy mandre ny tenin'Andriamanitra. Tena vitsy ireo ankizy mona sy marenina izay afaka mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra tahaka izay hitantsika teto androany. Fa tena maro ireo manantsofina fa tsy mandre ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity Isaia 7:20 ity, ny ankamaroany izay lazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, amin'izay tsy maintsy nandefasana ny Israely ho babo any Babilona, dia satria manantsofina tsy mandre ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Tsy misy antony hafa fa izany no antony lehibe. Manantsofina fa tsy mihaino izay lazain'Andriamanitra aminy, ary vokany dia nalefan'Andriamanitra ho babo any Babilona. Niezaka namaky ity tenin'Andriamanitra amin'izay lazain'i Jeremia 7:20 ity, Isaia 7:20 ity, ka variana mihitsy aho. Teny fahatezerana be zay no ambaran'Andriamanitra, satria nahoana? Satria misy izay manda tanteraka an'Andriamanitra. Eny fa ny Israely olon'Andriamanitra dia olona izay novidian'Andriamanitra manokana tokoa, kanjo tsy te hihaino izay lazain'Andriamanitra aminy. Ka lazain'ity Isaia 7:20 ity fa tezitra mafy amin'ny Jerosalema, tezitra mafy amin'ny olony tsy mihaino ny feony Andriamanitra. Fa lazain'ity Isaia ty koa fa tezitra mafy amin'ireo firenena hafa manda an'Andriamanitra, Andriamanitra. Ary zany izy tezitra mafy zany dia izy mampiatra sy mampiseho ny heriny, mikapoka sy manafay ireo rehetra manda azy. Ka izany ilay antony nandefasana azy ireo ho babo any Babilona. Fotsiny tamin'ity herinandro ity, rehefa niresaka amiko ny zanako zaho ny anakitra azy any am-pianarana, izao no ataony: Dada, ao aminay ao am-pianarana ao misy ankizy ate. Ino ho any alalanareo fa ate izy? Tsy misy ho izany Andriamanitra zany. Ahoana izy mahalalana fa misy Andriamanitra zany? Ary avy aiza izy ny viany zany Andriamanitra zany? Zany dia tena fihatsiana mivantana an'Andriamanitra, ary ampiaran'Andriamanitra sy ampiariarian'Andriamanitra ny fahatezerany. Ity dia tsaroko tamin'ny toriteny izay nataoko tamin'ny alahady tamin'ny Vatomandry. Raha miteny mafy amin'ny olona izay manatrika ny fivoriana eto izao
ho misy tsy miay ny tenin'Andriamanitra ngeny manatsofina. Eo ny maro be tsy tonga ty tsy hita zay novanao azy présidentko zay efa tonga ndray no ataonao. Fa ny maro be tsy tonga ty zay tena efa tsy miraharaha tokoa n'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra ny atao azy. Fa isika vitsy tonga ty moa tena mihaino izay lazain'Andriamanitra tokoa ve. Ity la lazainy Jakoba hoe mpiaino manadiny. Ity la lazainy Jakoba hoe tahaky ny mijery ny tarehiny ny fitaratra izy, toy ny aloka ihany no andrenesany ny tenin'Andriamanitra. Fa ny dikan'izany dia zao, tsy misy zay fanoavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany isan'andro. Tsy misy zay fanekena izay lazainy tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany isan'andro. Ka amin'izany dia tonga tokoa ny fanontaniana lehibe. Aleo ve marenina mandre ny tenin'Andriamanitra sa manantsofina tsy mandre ny tenin'Andriamanitra? Io dia zavatra iray manahira. Fa tsy afen'izao tenin'Andriamanitra izao ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izay manatsofina fa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'izao tenin'Andriamanitra izao koa ry havana, dia tsy teny izay maharary an'izay mafifoy tokoa aza, fa teny izay mitondra filazantsara tokoa ho an'izay olo sy mitsaly. Isan'izay heverina olona olo sy mijaly raha ny marenina sy ny tsambo. Fa amin'ity Isaia 5:20 ty dia akambany miaraka eo ny marenina sy ny tsambo. Fa na amin'izay tsy mandreha, na amin'izay tsy mahita, dia ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao mazava fa mandre ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Zany indrindra moa ambaran'izao Isaia 5:20 izao. Ny olona izay heverina olo sy mijaly, ka isan'izany ny marenina sy mijamba, dia mandre ny tenin'Andriamanitra sy mahita ny asan'Andriamanitra. Fa io ny zava-dehibe, io no tena zava-dehibe. Sy ny fanananao sofina, sy ny fanananao maso, zay hijerenao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, sy hiainonao feo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ity, na dia tsy mana maso, na dia tsy mana tsofina, ienona dia mahahaino zay lazainy tenin'Andriamanitra, mahita izay lazainy asan'ny Jesosy eo amin'ny fiainany. Ary zany indrindra mambaran'izao faminaniana izao, amin'izany andro zany dia ireny marenina ny tenin'ny taratasy. Amin'izany andro zany fanomboana fotoana izay fanasaziana ireo mafifo, manamaso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandre. Fa amin'izany andro zany fotoana izay ampifaliana ny olo sy mijaly, ampifaliana izay very fanantenana aza, fa mandre ny tenin'Andriamanitra ny marenina, mahita ny asan'Andriamanitra ny jamba. Raha Jesosy tena ny ry hava, indrindra izay lazainy filazantsarany Luka, dia manokana ny fotoanany, manokana ny heriny, nampiasa ny fahefany hitsumbinany sy anehoany fitiavana
ka andraisany an-tanana ny oro sy ny jaly, ny marenina sy ny jamba. Ary zany no antony lehibe andraisan'ny fiangonana andraikitra hikarakara ny marenina sy ny jamba. Raha nampianatra ao trano komitiny sodaparitany Betroka natao tany Soanala dia hoy ny fanontaniana izay nomena tsy mbola afa-po zahay amin'ny asa soa ataontsika efelemina président dia hoy zany manana sekolin'ny marenina 7 isika eran'ny Madagasikara. Inona ary mba nataonareo ho an'ireo ankizy marenina zay tezaina sy beazonao reo? Raha tsy afa-po ianareo, Jesosy dia nanokana ny heriny, nanokana ny fotoanany, nanome ny fahefany hikarakarany ireo marenina sy jamba ireo. Ka inona ary no nataonareo? Azahoanao ihany hoe tsy afa-po ireo président. Fa raha tsy afa-po ianao dia misy asa zay tokony atao, izay nataon'i Jesosy ataon'ny fiangonana. Aoka ary ianao tsy mpitasa fotsiny ireo asan'ny fiangonana ireo, fa andray anjara tokoa amin'ny fikarakarana ny marenina. Fa manana koa tsika sekolin'ny jamba 4. Ka inona ary no nataonao? Fa izy ireo dia mahita ny asan'Andriamanitra. Fa Jesosy zay nanokana ny fotoanany, nanokana ny heriny, nanokana ny fahefany hikarakarana ireo. Ny fiangonana dia mandray anjara amin'ny fikarakarana ireo. Ary zany manamarintsika izao fa 20 taona efa niasana sahady taty amin'ny tsiranana izao. Izany manamarintsika izao fotoanan'izao hanokanana ity trano ity. Amin'izay ianao fa ny fiangonana izany asa izany, ka inona ary no anjaranao? Anjany andro zany dia ireny marenina ny tenin'ny taratasy. Voalohany indrindra rakizy dia tsarovy fa ianao no hitodian'i Jesosy voalohany. Tsarovy fa na misy aza izay nanakifina tsy mandeha, ianao nataony handray ny tenin'Andriamanitra velona. Tsy mpitsaivina aminareo ny tantara, fa raha tamin'ny fotoanany dia nataony ray amandray no zava-mahamenatra ny miteraka zaza marenina. Ary ny ankamaroany ireo dia nareny. Ary raha tsy nareny aza dia nampiriny ny 15 tao. Fa ny Jesosy tia anao manokana, ny Jesosy tia anao handray ny teniny. Hevery ny fitiavan'i Jesosy anao manorina ity sefama ity, ka eto no ampivelarany anao amin'ny maha-olona feno anao. Eto no amelana Andriamanitra anao hahita mazava fa tena tia anao Jesosy, ary tena miasa ho anao Jesosy. Karanitana amin'ireo ankizy tanora marenina marobe manerina misy dia lazaiko hoe ianareo olombitsy ireo dia sambatra fa ataon'Andriamanitra mandray ny teniny eto amin'ity sefama ity. Ampianarina izany eto amin'ity sefama ity. Ary isaorantsika n'Andriamanitra izany 20 taona efa nampiasany ny sefama izany, ka ahafahanareo misitaka voalohany ny fandraisana mazava ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, ahitanareo mazava fa tianareo tokoa Jesosy. Fahatelo, ahitanareo mazava fa na dia olona zay fa nisikisiky ny fiarahamonina
ny ankizy sembana fa iny ianareo dia manatombony fa afaka manao fahalalana toy ny ankizy mandray. Tena manana fiambina mihitsy zahay amin'ny fananana ny sekolina renina fito ka mahalala fa tsy vitsy aminareo ny afaka CPE, misy afaka BPC, misy afaka baka aza ho an'ireo mianatra ao amin'ny akama ao Antananarivo. Ary nambarako mazava tamin'ny fivorian'ny komity mpitatana natao tamin'ny 17 Marsa lasa teo tamin'ny Tsirabe. Fa raha misy aminareo mahavita somatsara ny baccalauréat-nareo, mahazo somatsara ny mention ilaina, dia omeko tombon-dahiny ianareo mitaha amin'ny ankizy mandray omena vatsim-pianarana manokana. Fanambarana lehibe nataoko tamin'ny fivorian'ny komity mpitatana tamin'ny 17 Marsa tamin'ny Tsirabe izany. Ino milaza fa tena tia anareo Jesosy. Ka fahadisoana lehibe ny fanilikilihina ny ankizy sy tanora marenina. Raha iso ho filazana tsara lehibe ho anareo izao tenin'Andriamanitra izao ka ilazana hoe misy manantsofina fa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ary manafay azy reny tokoa Jesosy. Fa ianao na dia tsy mandeha amin'ny fahalalan'ny olona andavanandro dia tsy mba dompotsiny eo fa olona izay mandeha ny tenin'i Jesosy ary tarihin' Jesosy hanana anjara amin'ny fiainana ao aminy. Tarihin' Jesosy hanana fiainana feno. Filazantsara lehibe ho anareo izay lazany tenin'Andriamanitra hoe ary amin'izany andro izany dia horeny marenina ny tenin'ny taratasy. Ataovy zava-dehibe aminareo ny manoa sy manatsa ny tenin'Andriamanitra fa tia anareo Jesosy. Voninahitra ny an'Andriamanitra sanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana karaso ny fitahana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.